Falmarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana tolotra sy Tinady eto amin'ny televiziona malagasy mety an'ity asaina iampitsiavantsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Iresaka mahakasika ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra isika satria misy ny fotodrafitrasa izay tena ilaina sy tena ampiasainy ireo tantsaha entin'izy ireo ampiroborobo ny fiariana izay ataony eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny. Isan'izany ny sopotra iombonana. Arak'izany anarana izany dia ny sopotra iombonana dia trano lehibe ahafahan'ireo tantsaha manatoby sy mampirina ny vokatra izy ireo. Maromaro ny tombotsoa azon'ireo tantsaha ao anatin'izany fampiasana ny sompotra iombonana izany. Voalohany indrindra dia tsy voatery mandany vola be aloha izy ireo voalohany indrindra manao sompotra ao an-tokantrano ao. Tombony faharoa manaraka ihany koa dia tahaka an'ireny hoe mampirina vola ny amin'ny banky ireny dia tsy voakitika ny vola amin'izay fotoana izay. Dia tahaka izay ihany koa ny vokatra rehefa hoe any amin'ny sompotra iombonana dia mba alavitry ny tanana izy amin'izay fotoana izay ka tsy hoe rehefa misy ny fahasairana madinidinika dia lasa raisina ilay vokatra dia amidy. Mbola any amin'ny faritra morony mania ihany fa fotodrafitrasa hafa indray ihany koa izay nampiova ny fiainan'ireo tantsaha dia ny tsena vao izay hitantsika ao amin'ny komina Talatan'Ampano. Ny tsena vao dia toerana natao hifanakaloza ireo tantsaha mpamokatra sy ireo mpanangom-bokatra izany. Ao amin'ny komina Talatan'Ampano ao dia tsy dia misy intsony izany ireo mpanangom-bokatra hoe eny amin'ny ambany lavarangana tsirairay avy eny no manangom-bokatra fa eo amin'ny tsena vao io avokoa izy ireo no mitoby amin'izao fotoana izao. Tombony voalohany indrindra dia tsy voatery manofa trano eny amin'ny toerana maro samihafa intsony ireo mpanangom-bokatra fa efa misy an'izay fotodrafitrasa mipetraka izay ahafahan'izy ireo mitahiry ny vokatra izay voavidy. Ho an'ireo tantsaha kosa indray araka ny fanadihadiana izay nataonay dia tsara ny vidim-bokatra ao amin'ny tsena ny tantsaha ao amin'ny tsena vao ao amin'ny komina Talatan'Ampano ao izany raha oharina amin'ireo tsena ny tantsaha maro samihafa any amin'ny manodidina any ary tena isan'ny mahazo tombotsoa amin'izany ireo tantsaha mpamokatra ireo satria tsara ny vidim-bokatra. Andaonge ho arahantsika ity fanadihadiana nataonay tany amin'ny faritra Morony Mania ity. Fanirikeliny naka ny sary. Talata, andro tsena ny Talatan'Ampano, distrikan'ny Vohibato, faritra Matsihatra ambony. Ambom-pionana ny tsena tahaka izao aty ambanivohitra. Iantsenana ny vatsy mandritra ny herinandro ihany koa, fa indrindra hivarotan'ireo tantsaha ny vokatra miakatra. Mampalaza ny Talatan'Ampano, ny tsenan'ny tantsaha eto amin'ny tsena vao rehefa talata tahaka izao. Samy mitondra ny vokatra legioma eto ireo tantsaha, mividy izany kosa ireo mpanangom-bokatra ary manaparitaka izany mianatsimo hatrany Toliara sy ny faritra andrefa ny Fianarantsoa. Isan-kerinandro mampiakatra voatabia 4 taonina, laisoa 4 taonina ary ovy 4 taonina ny eto amin'ny komina manodidina ny Talatan'Ampano. Izany hoe legioma 4,900 taonina isan-taona no miakatra eto. Tanimboly lonaka sy midadasika tahaka izao no azahoana ireo vokatra legioma marobe avy amin'ireo komina 4 manodidina dia Talatan'Ampano, Maneva, Andranovorivato ary Soahindrana. Ny toetrandro aty rahateo mety amin'ny legioma ka vao maika mahatsara ny vokatra. Volana Oktobra, fotoana fiakaran'ny voatabia. Mifampitaona ety an-tsaha ireo mpamokatra ioto ny vokatra amidy amin'ny talata andro ny tsena ny Talatan'Ampano. Rajanina indray efa mpamboly voatabia antaonany maro, efa tena matianina amin'ity sehatra ity izy. Taloha moa zany namboly fa mba hoaky tahalaka raika rahana fa hatamin'ny nampisy ny prospray ty tsaina vao fanangonana tany io zany agnay dia tena niezaka mahitsy ny andahy ny ambavy dia nisatratra anay izy moa tena agnaramana mahitsy dia manao hatramina atao hoe 5 tahalaka na hoe 4 tahalaka eo. Taloha aloha zao dia hatramin'ny lefa sendry novambra igny fararany voatabia igny dia misy 3 misy 10. Satria tsy misy ny mpanangom-bokatra dia voatabia toko moa lany firy ny olo mividy amin'ny tokony.
Fa hata amina pisiny saina vao io zany dia miakatra aby ny hatany mananjara manakary vohipeno agny, hiosy, toliara. Da miherinandro io sao tetany any 100 dia ny fambaboana mihitsy sa maharaka. 100 kilao. Tahaka ny razaninina, tantsara 100 no mivelona amin'ny fambolena legioma aty amin'ny manodidina. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia ho tazana mbola izy saominy ny voatabia. Avela ho masaka atao tsopitra izy avy eo. Alatsinainy ariva, aterina avy hatrany any amin'ny tsena vao ny vokatra, amidy raha ampitso andro tsena. Talata amin'ny valora maraina, mifanitsakitro ny olona eto amin'ny tsena vao, ravahana ireo legioma tsara loko. Mivarotra ny vokatra eto amin'ny manamorona ny arabe ka hatrany ambany any ireo tantsapamokatra. Iray amin'ireo mpanangom-bokatra ira Justin. Otrony kepakasra masmay. Entra vez. Samy manana ny paikady ny adimbarotra ireo mpanangom-bokatra. Tsy manaiky nefa irazaniny raha tsy mahafapo azy ny vidin'ny voatabiany. Atoby eto amin'ny tsena vao izay vokatra azony ireo mpanangom-bokatra. Indray mandeha isan-kerinandro ihany ny fanangonam-bokatra teto Talatan'Ampano teo aloha ary toerana samihafa eraky ny komina no nanaovana izany. Ny taona 2024 natsanga ny Prospere Matsatram-bony teto amoron-dalana ity tsena vao ity. Mitety-bidy 50 tapitrisa ariary latsaka kely ny foto-drafitrasa. Ankehitriny, saika miasa eto avokoa ireo kolekteur ary lasa intelo isan-kerinandro ny fanangonam-bokatra. Tantanan'ny VTM vondrony tantsapamokatra ity foto-drafitrasa ity. Misy 420 izy ireo no mpikambana ary tombony ho azy ireo ny fananana efitrano lehibe afaka itobiny ireo vokatra eto amin'ny tsena vao. Tombosoa voalohany zany dia tombosoa anay zany nananganay ny tragno. Nananganay ny tragno satria nahatafavoaka taloha zany anay sahirana sisa nanana tragno dia rehefa nanana ny tragno zany dia nahazo tombosoa satria afaka miangao manontolo ny vokasanay vidinay. Ny tombosoa maha-mpikambana zany dia hoe anay aby zany dia miara mahita tombosoa anay mpikambana rahetra dia rehetraretinay koa fa ahirahera zany manana tombosoa fa manana tombosoa miaraka aminay koa ny tasaha. Satria ny fototsy ny fisiany ity zany anisany nahatafavoaka ny tasaha nahitanareo an-tsena be zao. Ny vokatra angonina zany dia resaka legioma zany ro angonina eto. Voatabia alefa agny toliara. Androany zao ny vita amin'ny 700 dia alefa agny toliara amin'ny 700. Dia karoty, dia ovy, dia laisoa. Filohan'ny fikambanana amin'ny tantana ny tsena vao irazafila
Sady mpamokatra izy no mpanangom-bokatra efa antaonany maro, mipetrapetraka ny lamina amin'ny fitantanana ny tsena vao. Tantaran'ity zany tamin'ny fotoana taloha teto aminay teto ny zavatra vokasanay dia voatabia zany agnisan'ny tena mpamboly voatabia agny eto Talatan'Ampano. Rehefa tonga sa prospéré dia nitady fomba hagnapiana anay. Dia tamin'izay fotoana zay inona ny azo hagnapiana anay dia hoe ny zavatra misy aminay zany tsy manana saina tena normal agnay sady tsy manana dépôt. Dia napio fagnana moa agnay tamin'izay fotoana zay natao ny plan tragno dia nikarakaraina nalefa ny dossier rehetra dia vita le saina miaraka amin'ny dépôt, vita soamasara. Ny fepetra eto zany zavatra misy zany mampiasa dia ny collecteur rehetra zany mpanao legioma rehetra dia afaka mampiasa azy. Dia ny mpikambana zany ny mpikambana hatramin'ny voalohany nanao le fangatahana ny fotodrafitrasa dia agnatin'ny tragno zareo. Misy 20 mehery agnay, ao ny dokera, ao ny collecte, ao ny piopy, dia ny mpaboly. Dia rehefa tonga eo zavatra dia ny mampiasa ny tragno zany mandoa 2 aligna agnay isa-taogna. Mandoa 10 agnay isaky ny talata. Dia ny dokera misy taberina lohandreo zany 500 isaky ny talata koa. Mpikambana io. Dia ireo mpanao entana ambany reto zany mandoa 500 isaky ny talata. Dia ny amin'ny lavarangana 10 ihany koa isaky ny talata. Droit de balance zany zavatra misy aminay eto zany satria ohatra ny sahaza zany le vola, le ohatra alaina vola dia alana voatabia zany ny voatabia. Ny ovy moa zany dia ohatraohatran'izay zany dia voatabia zany agnatin'ny garaba raika zany angalana 2 ny hoan-tasa dia voany 2 ny collecteur. Ny vola angoninay zany hikarakarana ny tragno zao efa telina andoko agnay tagnatin'izay. Fa misy ihany koa nefa ireo mpanangom-bokatra vitsivitsy izay misafidy ny hiasy ety ambany lavarangana ety fa tsy ao amin'ny tsena vao. Manana ny antony manokana izy ireo. Mahatonga anay manangana vokatra eto zany dia eto no misy ny mamanay dia eto agnay no manao entana. Mandeha mividy entana manoloana ny tsena vao ihany izy ireo satria eto avokoa ireo tantsaha no mitoby. Bataina mihazo ity toerana eto ambany lavarangana ity ny vokatra rehefa voavidy. Fantenana sy atao anaty garaba ary entana miverina manoloana ny tsena vao indray avy eo ho alefa taxi brosy. Eto amin'ny manoloana ny tsena vao manko no mampiakatra entana ireo taxi brosy izay mpitondra ny entan'ireo mpanangom-bokatra. Mitondra tombotsoa maro amin'ny fampandrosoana ny komina ny Talatan'Ampano ny fisian'ny tsena vao. Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny fotodrafitrasa tsena vao eto amin'ny komina ambanivohitra Talatan'Ampano izay hita fa isan'ny mitombo aloha voalohany indrindra ny toerana ahafahana manangom-bokatra satria amina tsena no ahafahana mampiseho sy mampisongadina ireo vokatra izay vao avy any amin'ny tantsaha. Zava-dehibe ny fisian'io eo amin'ny ataontsika hoe na amin'ny fahalalahana satria taloha tery le toerana izay nahafahana namokatra le vokatra dia voatery tao anatin'ny fahaterena izay misian'ilay mpangaro paosy very ny volan'olona avy namaritra ny vokatra iny. Ny fitombony koa ara-toekarena dia misy ny fidiram-bola izay aty amin'ny komina amin'ny alalan'ny ristourna izay mampitombo ny kitapom-bola eto anivon'ny komina. Ny fisian'izay dia zava-dehibe indrindra fa ny fisian'ny fikambanana izay ao anatin'ilay vondrona mampiasa an'io toerana io mba ahafahany mampivoatra ny fiainana. Tafatsangana ny tsena vao vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny komina sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny prospéré matsiatra ambony. Mampiavaka ny eto amin'ny tsenan'ny tantsaha eto Talatan'Ampano ny atsara ny vidim-bokatra ho an'ireo tantsaha. Raha ny vidim-bokatra zany zao no tantaraina dia ny tantsaha ny tena mahazo tombony satria nahoana tamin'ny fianarana zao ny maly 900 dia 700 ny vidin'ny kada tegny voatabia kada ny madimizely 200 sy 1000
nefa gnay zao ny varotsy ny vidiny androany ny madimosely vidina 700 eto de ny kadavona misy mividy ary 700 ihany zany hoe ny tasa zany tena mahazo tombony amin'ny ty toerana ty zany voalohany indrindra de ny faharoa moa zany de hoa gnay zany mahazo tombony koa am'le fanagnana ny tragno sy ny le hoe mba mariny koa ny tôbila ampakarana iny entana. Miteraka asa hafa eto amin'ny komina sy ny manodidina ity toeram-panangonam-bokatra ity. Isan'izany ny fanamboarana sy ny fivarotana ny garaba fametrahana ny vokatra. Arakarany. Teo izao sa mandeha fa zao miakatra ny voatabia ny tasa dia madinika ny mandeha ny arivo ny raiky. Ambavay 3 arivo vao sa mandeha satria vao sa misy mpanao entana. Manampy ireo tantsaha sy mpanangom-bokatra eto ihany koa ny fisian'ny findramam-bola izay mifanila amin'ny tsena vao. Ny findramam-bola izay ataon'izy ireo dia ahafahany mampiroborobo ny asa fandraharana. Fotodrafitrasa iray hafa natsanga ny Prospere Matsiatra Ambony ary nampiova ny fiainan'ny tantsaha aty amin'ny faritra Matsiatra Ambony ihany koa ny GCV Grenier Communautaire Villageois na ny sompotra iombonana Lovasoa eto Mahantsinjony. Noho ny fangatana nataon'ireo tantsaha mpamokatra dia natsangana tamin'ny taona 2014 ity trano lehibe fanampiny ity. Fotodrafitrasa vokatry ny tantsoriky ny Paricam ary tanterahan'ny Prospere Matsiatra Ambony. Mitety bidy 520 tapitrisa ariary mahery ny fotodrafitrasa. Fikambagana anankiroa samihafa no nangataka ny mitovitovy frais ka nangataka le famaseam-bola tamin'ny Prospere. Dia rehefa nivaly ny fangatana dia napetraka voalohany ty sopotra anankiray voalohany ty. Lovasoa no ilazana anazy. Ny fivoarana nisy dia sapa fa navidika dia navidika le fitombon'ny olo izay nametraka vary tato amin'ny sopotra. Tamin'ny taona 2014 no nisy roan'ity sopotra iombonana Lovasoa voalohany ty. Tamin'izay dia valy no nisy ny mpikambagna nametraka vokatra tao. Ny vokatra voatahiry tamin'ny taona voalohany dia eo amin'ny 7 taona eo. Ankehitriny dia efa miakatra hatrany amin'ny 870 nisy ny mpikambagna mametraka vokatra eto amin'ny ty sopotra ity. Sopotra ity ankehitriny dia efa misy 3 ny fotodrafitrasa hametrahana vokatra eto. Dia ny anankiroa izay hitantsika maso aty anoloana io dia famaseam-bola avy amin'ny Prospere daholo. Ny anankiray ao ambadika Tsenan dia avy amin'ny fiaraha-miasa tamin'ny FRDA. Anjara brikina pazo tombotsoa tagny amin'izany fotoana izany dia 100 ny lany amin'ny fanatanterahana fotodrafitrasa no anjara briky ny mpikambagna. Araka nefa voalaza teo dia 3 ny sompotra iombonana eto Mahantsinjony. Mitoby ato ny vary, voanjo, voamaina, katsaka ary ny masom-boly ny tantsaha. Iray amin'ireo tantsaha mampiasa ny sompotra iombonana Lovasoa hatramin'ny taona 2014 i Ramatodina. Rehefa tia tanàna zany vokatra no tehirizina dia lasa lanilany foana satria raha vao misy fahaseragna dia maka 10 kilao, 5 kilao dia manjary sy mivaingany. Fa rehefa nitehirizina teny amin'ny sopotra Lovasoa dia tena mivaingana mihitsy rehefa avy ny ilana anazy. Tena manampy anazy zany ny fidirako amin'ny fikambanana. Satria nisy tao ny fiofanana avy amin'ny Prospere. Manampy anahy amin'ny fahaiza-mitantana sy ny hatratrarako ny tanjona. Isaky ny sabotsy ny famoahana ny vokatra. Samy manana carnet ny tompom-bokatra iraiketana ny lanja ny vokatra miditra sy mivoaka eto amin'ny sopotra. Misy sara ny eto ny fitehirizam-bokatra 900 ariary isaky ny gona ho an'ireo mpikambana ao amin'ny tamsoa, 10 ariary isaky ny gona kosa ho an'ireo tsy mpikambana. Nambarany ben'ny tanàna fa miteraka tombotsoa ara-toekarena ho an'ny komina ny fisian'ireo sompotra iombonana ireo. Eto amin'ny komina Mahantsinjony ny fisian'ilay sopotra iombonana dia
mametraka vokatsoa anankiroa lehibe aloha. Ny voalohany eo amin'ny toe-karena. Raha toe-karena resantsika ny fisian'ny sopotram-bolana no nananany tantsaha aty aminay antoka hiara-iasa amin'ireny mpampindram-bola madinika ireny satria manana vokatra ao anatin'ny sopotra izy ahafahany miara-miasa aminy. Ny tombotsoa faharoa ny toe-tsaina. Ny toe-tsaina izay hoentrin'ny olona ato anatin'ny sopotra dia voalohany aloha mana toe-tsaina firaisan-kina zareo ao anaty fitantanana ny sopotra. Faharoa koa mana toe-tsaina mifaninana kokoa satria lasa toe-tsaina mifaninana kokoa ny ametrahana vokatra ato anatin'ilay fitahirizam-bokatra ka mitoeraka toe-tsaina miasa kokoa zany ho an'ny vahoaka aty amin'ny commune. Anomboka ny mana vary isika dia mandroso aty fa na misy fivoriana fohifohy alohan'ny amoasika ny vokatra. Fotoana famoahana ny vokatra eto amin'ny sompotra iombonana ny volana Jona ka hatramin'ny volana Janoary. Efa hifarana amin'izao fotoana izao ny famoaham-bokatra. Nampiantso fivoriana ny filohan'ny fikambanana tamin'ny soa anaovana ny tombany. Dia voalohany tombana mahakasika ny fitahirizana taona 2024. Toy izao no lanjan'ireo vokatra ireo avy amin'ny commune Masinjony dia ahitana ny lanjam-bary 900 amin'ny 100,2 tonnes. Minisambavy dia misy 2 tonnes faingo 4. Ambalakely 3 tonnes faingo 7. Taindamby dia misy aotra faingo 570 tonnes. Fikambangana na ny vondron'olona manana fitahirizana dia 8 faingo 3 tonnes. Totalin'ireo dia 8 amin'ny 50 amin'ny 100 faingo 530 tonnes. 30 amin'ny 100 tonnes no zakan'ny trano anankitelo ity satria ity dia fantatsika fa mazaka 50 tonnes magnara-penitra. Ny anankiray natao tafara ao atsimo dia 50 tonnes ihany koa, ny ato atsinanana 30. Nefa fa mihoatra 8 amin'ny 50 amin'ny 100 tonnes ny vary voatahiry tato. Hitantsika moa ny akarany tagny amin'ny tafo igny fa sika fa nidofotra tamin'ny tafo tamin'ny taona ity. Hita tamin'ity fivoriana ity ny fifamatorana eo amin'ireo tantsapamokatra sy ny sompotra iombonana Lovasoa. Tsy misalasala ireo mpampiasa ny sompotra mitondra ny kiana ho fanatsarana ny fitantanany. Dia izay zany mba sikera hitako tokony mba hakamafisina ho alibiazina zany tokony vanambahisy fagnampiny zany ilay sopitra satria efa mandika lalàna zany agnahy ato satria bainy te pizza vary dia iny lalasara iny zany efa tao tokony asiana vary dia vana misy vary ihany. Tena mahafapo anahy mahitsy ny resaka fitantagnana ato satria agnahy moa tasaha raha baisaka ny raha ilanay vary amin'ny tokantranonay agny. Ilay ohatra taloha zany misy hady taminay agny dia izy raha ilaina dia mangalaka vary agnahy agnankady agny ilay kirasa tokony raha ilaina raha na vetivety dia mangalaka. Fa amin'ity zany misy fahaizany fangalana dia efa mampiaigna ny fisitrianay ety ambanivohitra zany misy ny sopitra aty. Zany mpanao GCV hatra mizina mitraka vary ato zany dia GCV ihany na reseo vary kelikely hoe sahala 2 gony na 2 gony angaro mba apetrako hoe hohanina. Dia agnahy zany mba mangataka fahafapo araka ny fanazavana teo moa zany dia hoe ana sabotsy ihany. Nefa ho anay mpindram-bola zany dia mba mangataka agnahy hoe mba sy ho ray andro ankoatran'io sabotsy io zany ho an'ny mpitrosa vola hamoahana ny vary satria agnahy zany agnelagnela-potoagna ny mandoa ny vola agny dia manjary taraiko be raha ohatra hoe miandro sabotsy. Dia faharoa manaraka an'izay raha ity commune ity no jerena dia izao mba sosokevitra anay. Anisan'ny tasaha betsaka be ny ato ka nareo efa amin'ny hoe izao tranom-bokatra telo izao dia tsy homby ny varinay ato raha mety ny taona nefa ny rano no fambolena ato ka izahay raha mangataka ny fiaraha-miasa avy aminareo dia mba ampitao amin'izay ONG zay mba ampitafita an'izay fa manana loha rano atao barazy zay agny ambony agny, manana masiatra iny koa izay ao na dia atao laloviny anay eto. Ka raha izay rehetra zay no hoe fitantanana ny rano izay ahomby amin'ity 300 hektara hatatao ambony eo pakany iny anjamany iny. Ngamba ataoko hoe araka ny teny teo hoe tsy homby ty tranom-bokatra ity fa mety vona hampitarina amin'ny fotoagna izay mampety azy ka izay mba hetahetanay.
Tratra ny tanjona ho an'ny fandaharan'asa Prospere Mahatsiatrambony izay nanangana sy nanolotra ny fotodrafitrasa ho an'ireo tantsaha eto Mahatsinjony sy ny manodidina. Ny Prospere moa izay fandaharan'asa eo ambany fiahin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana. Tsy nitsaha mitombo ny mpampiasa ny sopotra iombonana lovasoa tao anatin'ny 8 taona ny itsanganany. Raha 12 nametraka vokatra teto tany am-piandohana, efa 27 izany amin'izao fotoana izao. Ny 17 isan-jaton'izy ireo dia efa mindram-bola amin'izao fotoana izao, entina ambiroboroboana ny famokarana. Isan'ny tantsaha tena manana traikefa ny eto Mahatsinjony sy ny manodidina ka tsy mahagaga raha tsy mitsaha mitombo ny vokatra isan-taona. Miantso ny mpamatsy vola izay afaka hanitatra ny sombotra iombonana araka izany ireo tantsaha mpamokatra eto an-toerana. Dia ilaina tokoa ny fotodrafitrasa tahaka ny tsena vao sy ny sompotra iombonana lovasoa ireny izay hitantsika tany amin'ny faritra Amorony Mania, afaka ampiarina sy alaina tahaka ny amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara, ary nonay fa betsaka ny fotodrafitrasa tahaka ireny manerana ny Madagasikara, saingy hatreto aloha dia mbola tsy ampy izany fotodrafitrasa ampiasain'ny tantsaha ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny sehatra fiarian'izy ireo ireny. Isaorana manokana moa ny Prospere izay manohana sy manampy ireo tantsaha amin'ny fanamboarana an'ireny fotodrafitrasa maro isan-karazany ireny. Tapitra ny fandaharantsika tamin'ny tia ankasitrahana fetsika rehetra ny anaraka ny teto hatramin'ny farany, manome fotoana ho amin'ny herinana toy izao indray ato anatin'ny Tolotra sy Tinady hatrany.